Aka iara-mivavaka sika rehetra. Ry Jesosy Tompo, misaotra anao zahay fa lehibe ny asanao ary tsy takatry ny sainay akory zany. Misaotra anao zahay fa omenao anay ny fanahinao masina hanazava ny teninao ary atonga izany ho fiainana ho anay. Mangataka aminao zahay noho ny herin'ny fanamasina mba tsy ho azy ny fangatsiapo, mba tsy ho tratry ny fiamorana, mba tsy ho isan'izay miala. Ry fanahy masin'Andriamanitra velona, tehirizo aminay ny finoana marina, ampitomboy ao anatinay izany, ampahareto amin'ny finoanan'i Jesosy, ny asan'i Jesosy sy ny vokatra zany eo amin'ny fiainanay zahay, dia aharitra amin'izany fanatonana ao an-tranony rainay, na ny ety an-tany zany na ny any an-danitra, mba ho isan'izay maharitra ao amin'ny fiangonanao tokoa zahay, amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen. Amin'ny fifaliana lehibe ry havana no iara-bana antsika rehetra tonga eto amin'ity isan-taona ny Toby Pourri Saint-Rémy ity indray izao. Ary amin'ny fifaliana lehibe no azahoanay mamangy amin'ny anaran'ny Fiangonana Loterana Malagasy, misy olotena ny birao fiben'ny Fiangonana Loterana Malagasy amin'izao isan-taona ny Toby eto amin'ny Toby Pourri Saint-Rémy, ary indrindra izay amaranan'izany amin'ny alalan'ny fivorian'ny komitin'ny synodam-paritany FLME. Dia misaotra an' Jesosy izay mikarakara, mitantana ka mahatonga anay mivady ho isan'izay mpandray anjara mavitrika eto amin'ity isan-taona ity. Misaotra ny ray aman-dreny rehetra avy amin'ny Toby lehibe Akaramalaza sy ity Toby Pourri Saint-Rémy ity amin'ny fanomezana anjara koa ahafahana mitondra ny tenin'Andriamanitra, ary arak'izay hita ao amin'ny programa dia fampianarana soratra masina izay no anjara izay natolotra ahy. Dia isaorana tahak'izany koa ny fandaminana eto anivon'ny synodam-paritany FLME amin'izay fandaminana na ny fandraisana amin'ny fahatongavana amin'ny famangina na amin'ny fandaminana amin'izay ananana anjara tokoa amin'ny famelomana ny fiangonana. Arak'izay hitantsika ao amin'ny fandaharana dia ny Hebreo 10 no misy ny anjara fampianarana, ary ny marina dia ny 720 no nanatsoahana an'izany, ary io dia nasiana lohateny hoe mihazona mafy ny faneken'ny fanantenana. Ary dia izay no ivotorantsika
amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Eto mpanombohana dia mamela ianareo ilaza hoe fampiorenana, izay ny 24 ny Hebreo, ka esoriko ao amin'ny saina amaneritreritra amin'ny fitariana anarahanareo azy izay rehetra miteraka fisalasalana, satria ao amin'izay ampiorenana tsara no kendreny tenin'Andriamanitra sy anjara izay natolotra. Dia ovakitsika anomboana azy ny Hebreo 10:50 ihany, 10:17 azafady, Hebreo 10:17 ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ho azontsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hozongozonana, fa mahatoky ilay efa nanao ny teny fikasana. Vanim-potoan'ny fiamorana tanteraka izao vanim-potoana misy antsika izao, ao no mangatsiam-po, ao no miemitra, ao no miala tanteraka. Voambolana samihafa ireo voambolana telo no tany saiko teo reo, fa ity miala tanteraka ity, io no nanahirana tamin'ny fotoana nanoroatana ny epistily ho an'ny Hebreo, niala amin'ny finoana. Izay ny zava-nanahirana. Io koa no mbola manahirana antsika kehitriny, mbola io hoe miala amin'ny finoana io koa no manahirana antsika kehitriny. Miditra amin'ny fomba maro samihafa, enatra aty amin'ny fiangonana azy, ny asa sy ny vokatry ny asa ataon'ny framasoneria sy ny mpiaradia aminy. Hitako teo amin'ny fotoana fisakafoanana maraina fa natanjaka io resaka io, tsinjoko teo io ary dia nifampiresahana teo io, fa io dia nilazaiko hoe eny fanadia hatramin'ny seminaire azy. Alohan'ny atongavako eto dia nivory tany Genève dia nifanena tamin'ny mpampianatra teolojia marobe, dia variny ianao. Tena manozongozona zavatra marobe zany. No ny antony maro dia betsaka no miala ny fiangonana kehitriny, ary tsy afenina fa misy manao antony raharaha mihitsy izay ampikatona ny fiangonana, misy mahita fifaliana mihitsy amin'ny fanakatonana ny fiangonana. Dia firifiry moa ny fiangonana efa tafakatona, ary firifiry ny fiangonana izay mbola akatona, indrindra zany raha miresaka ny ety Eropa isika. Eny fanaty ny fiangonana mandroso toy ny fiangonana loterana malagasy azy, dia mety hidirana izany virus zany ka mila mitandrina tsara sika, mila miambina ary mila mitoetra mijoro amin'izay ampianariny tenin'Andriamanitra marina sy atolotry ny fanekempinoantsika tsy miolakolaka. Mila miazona tsara n'izany sika. Izany no anokanantsika fotoana mandinika lalina, ary mandinika matetika ity epistily ho an'ny Hebreo ity. Mandinika lalina ho za satria jereo tsara ny programa fa misy endrika samihafa hanakekezantsika an'io epistily io. Matetika ho za satria nanomboka tany Akaramalaza tamin'ny 20 Jolay 1724 tsika no nihinana an'io na ny sakafo an'io, ary mbola tsy mijanona tsika hatramin'izao. Tsy fantatra ianareo fa za dia faly ery rehefa andeha hamonjy isa-taona ny Tomby, dia io no resaha, dia io no ianarana.
ary na dia mpampianatra ny tena na dia mpitondra ny tena mila mivelona, mila manovo, mila miaina. Ary raha tsy izany no atao, tsy misy ninninona azo atolotra anareo eto. Zava-dehibe amintsika ny fampiorelana tsara ny finoana sy ny fampaharetana amin'izany finoana an' Jesosy zany. Sarobidy amintsika zany. Zany tokoa nefa no tena fikendren'i Jesosy. Ho jerentsika vetivety na atao saroray mipika ny filaza azy hoe manahoana ny tontolon'ity perikopa ty, dia izay tsika no miditra manatona tsikelikely ny andiny soratra masina manandrify antsika arak'izay voatolotry ny programa eto. Mba azo antsika tsara ny afaka eton'ny fampianarana dia atonontsika avy any amin'ny malalaka be izy makany amin'izay mahakaiky indrindra ny perikopantsika. Ny dikan'izany dia izao, jerentsika le Hebreo amin'ny sary raim-pika isorana ny pastora Volatombo ny fitondrany fanazavana amin'ny antsipriany momba ny fitarian-teny teo. Fa za manao frazy faran'izay foy vitsy, mahazatra ny mpikaraka maro ny mizaran'ity epistily ity ho roa fotsiny: lafo ny fampianarana dia lafo ny pratika. Ny toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny toko 10, andininy 20. Izay no ataontsika fizarana lehibe amin'izao fanazavana entiko izao. Ireo dia bangotsika amin'ny teny hoe fampianarana. Na dia misy pratika maromaro any, na dia misy zavatra maro any anelanelany any, dia akambatsika amin'izay izy. Ny ataontsika hoe lafo ny pratika dia ny toko 10, andininy 7, ka hatramin'ny toko 17, andininy 15. Na hoinona manelanelany hitantsika ao dia akambotsika amin'izay izy hoe pratika io. Io fampianarana io dia misy ny personan Jesosy sy ny asan'i Jesosy. Io pratika io dia misy ny fiainany mino, miainany zany hoe mino ny Jesosy sy ny asan'i Jesosy zany. Araka izany dia aty amin'ilay lafo ny pratika misy an'ilay fiainana ny finoana no misy ny anjara perikopantsika androany. Dia avelatsika an'ilay zavatra marobe. Na zany aza tsy afaka resahana manta be le fiainana ny finoana raha tsy voapetraka na voantitrantitra tsara ny hoe ahoana moa ny amin'ny personan Jesosy sy ny asa izay nataon Jesosy. Dia tsy ahivontsika eny an-dalana eny zany amin'ny fanatonana ireo andiny soratra masina ireo. Amin'ny fandiniana ilay lafo ny pratika amin'ny toko 10:7 ka hatramin'ny toko 17:15 dia misy toko 3 mahamasana andro asongadina ao. Ary amin'ny fampisongadinana ny toko 3 mahamasana andro asongadina amin'ny lafo ny pratika io dia amin'ity perikopanjaratsika ity no misy ny famintinana azy meloa, lazaina meloa hoe reto le hevitra, reto le zavatra, reto le fiainana, dia vela belarina tsirairay amin'ny toko samihafa manaraka eo izy. Inona zany toko 3 mahamasana andro zany? Finoana, fanantenana, fitiavana. Finoana, fanantenana, fitiavana. Dia tsy ahivontsika fa ireo toko 3 mahamasana andro ireo, finoana, fanantenana, fitiavana, ireo no votran'ny Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko 7:20 andininy 7:20. Ary ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra. I Paoly no mampianatra izany amin'ny Korintianina voalohany toko 7:20 andininy 7:20.
ary izay no ampianarana sy ampiainana eto amin'ny toko 10 andininy 7 hatreo amin'ny andininy 5 misy an'io famotinana io dia io makany amin'ny toko 2 toko 12 toko 13 dia io no velabelarina any ka aza taitra nareo zany raha manantotrantitra hoe Paul raha nisy fanazavana lava hitanareo teo hoe nisy fanekena fa i Paul nisy fandavana fa tsy Paul za zany dia manatitra fotsiny hoe Paul satria ny zavatra ngeza be anankitelo finoana fanantenana fitiavana izay hoventesintsika eto amin'ny lafiny pratika mpiainana araka ny ampianarana azy amin'ity epistily ho an'ny Hebreo ity dia tsy hafa fa ny Korintianina voalohany toko 17 andininy 17 ao amin'ny Hebreo toko 1 dia tsy misy afa-tsy resaka finoana hitatsika ty amin'ny toko 10 andininy 7 zany fa velarina be io ao amin'ny toko 1 ao amin'ny Hebreo toko 12 tsy misy afa-tsy resaka fanantenana velarina fintinina io amin'ny toko 10 hatramin'ny 17 dia io no mibahana amin'ny toko 12 ao amin'ny Hebreo toko 13 no ampianarana sy ampiainana ny asarobidiny atao hoe fitiavana fa io no fintinina amin'ny fiaroavana azy amin'ny toko 17 hatramin'ny 15 zany hoe ny perikopantsika eto dia filazana melo amin'ny teny voafintina izay ho velabelarina amin'ny toko 3 farany dia tsy hafa fa ny fampiainana pratika ny fiainany mino amin'ny finoany an Jesosy ny persona zany sy ny finoany ny asan Jesosy ny asa fisoronana nataony zany ary amin'ity fanazavana rehetra ity ny misy hoe dia inona ary ny fiatraikany zany hoe Jesosy sy ny asany ho anao dia ahoana ary nipetraka zany ho anao dia izay no andaniany Paoly ny ranomainty amin'ireo pejy manaraka alaitsika azy ny toko 10 andininy 17 hatramin'ny toko 12 andininy 17 dia raha mamintina azy tsika dia ozy hoe antsoina ho amin'ny finoana sy ny faharetana isika tsy hafa zany fa ny toko 10 ny toko 11 manontolo ny toko 12 dia finoana fanantenana dia avelany eo aloha ilay toko 13 ilay fitiavana zany ny fanehoana mazava fa ambony noho ny anjely ambony noho ny mpisorona be Jesosy io zany le miresaka ny persona ny Jesosy ambony noho ny anjely ambony noho ny mpisorona be Jesosy inona ny dikan'izay izy ary izy rery no mitondra famonjena tsy mitondra famonjena ho anao ny anjely tsy mitondra famonjena ho anao ny mpisorona be fa Jesosy izy ary izy rery no mitondra famonjena dia ny asa nataon Jesosy izay mitondra n'izany famonjena zany izay no ikelezan'ny Paoly aina eto amin'ity epistily ho an'ny Hebreo ity
amin'izay ezaka rehetra hanazavany Paoly izany dia eto amin'ity anjarantsika ity no misy ny atao hoe ivony. Ity no mitondra ny 24. Ny Hebreo 10, andininy 7 ka hatramin'ny 7 dia tena manana ny toerana lehibe. Fa io dia mitohy amin'ny 12 andininy 1 ka hatramin'ny 7. Io dia manana toerana lehibe. Mifampitohy izany ny 10 andininy 7 hatramin'ny 7 sy ny 12 andininy 1 hatramin'ny 7. Fa amin'ireo dia manaratra avo ny fiantsoana hiazonana mafy ny finoana. Zay ny ventiny ao. Antsoina isika hiazona mafy ny finoana. Io ny zavatra lehibe. Fa amin'ny 12 andininy 1 ka hatramin'ny 7. Zany hoe eo anelanelan'ilay 12 andininy 7 hatramin'ny 7 sy ny 12 andininy 1 hatramin'ny 7 dia misy an'io 12 andininy 1 ka hatramin'ny 7 io elanelan'io dia manome ohatra ny amin'izay ny ainany fiangonana tany aloha ny finoana, ka hiantsona antsika koa hanahaka azy ireo ho tena velona amin'ny finoana. Ao amin'io 12 andininy 1 ka hatramin'ny 7 io dia antitanterina be ny fiainana ny finoana. Izy atao hoe fiainana ny finoana rehetratsika io dia sy ny fampianarana ny amin'ny finoana, fa ny amin'ny ny ainan'ny olon'Andriamanitra izany finoana izany teo amin'ny fiainana. Soa ihany fa vita maly. Fa raha ny marina aorinan'ity fampianarana ity dia velabelarina amin'izao ahoana ny ainan'ny mama ny finoana. Satria ity Hebreo 12 ity dia misy ohatra rano zao ny ainany azy, rano zao ny ainany azy. Dia tonga teo amin'ny androntsika mama ahoana ny ainany azy. Fa tsy mahazo mijanona eo, ahoana no iainanao ny finoana. Zay ilay zavatra. Ahoana no ampisehoanan'izany eo amin'ny fiainanao isanandro. Dia avelantsika iny dia mihamanatona raitsika. Ny Hebreo 10 andininy 7 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Ny ankatany ny boky manontolontsika dia navelantsika ilay tapany voalohany, dia niditra ilay tapany farantsika, dia nakeletsika hatrany, dia tolontsika amin'izao hoe 10 andininy 7 hatramin'ny andininy 7. Inona ny ao? Azo antoka io finoana io. Be ny te salasala, be ny miady hevitra, be ny sahiran-tsaina, ary misy mihitsy aza ny niala. Betsaka izany fa tsy vitsy any. Fa na misy izany, aza variana amin'izy manao rody be mialany izany, ahoanao izy na manao dia be mialany. Fa izao azo antoka ny finoana. Azo antoka. Eny tena marina
ny amin'ny persona n' Jesosy sy ny amin'ny asan' Jesosy. Inony zany? Mitondra sy mahataona anao hanatona an'Andriamanitra amin'ny fahafenony tokoa zany. Io Jesosy io, ny asa nataon'io Jesosy io ary io ihany, io irery, io no mahataona anao, io no mahatondra anao afaka hanatona an'Andriamanitra amin'ny fahafenony. Raha tsy sonony amin'io Jesosy io, raha tsy sonony amin'io asan' Jesosy io, tsy afaka manatona an'Andriamanitra ianao ary tsy mahita an'Andriamanitra amin'ny fahafenony ianao. Ity toko 10:7 hatramin'ny 15:20 misy ny perikopantsika androany ity, zay no milaza izany. Fa tena mampahery ka miazona antsika tsy hiala amin'ny finoana ny rany Jesosy. Na misy olona maniry te hifikotra amin'ny Jesosy tsy mahatazona azy. Na misy olona mitomany mafy tsy te hiala ho potony azy fijaliana tsy mahatazona azy. Ny rany Jesosy ary ny rany Jesosy tokana ihany, zay ihany no mahatazona azy io. Hebreo 10:5-20 ka hatramin'ny 7:30. Izany hoe ny tapany faharoa amin'ity perikopa ity, izay efa matsiny anjarantsika be loatra antsony androany zany, fa mpampianatra hafa indray manao azy, da tsy diso fa pastora Rasetany mandamin'izay amin'ny tolakandro. Eto zany dia antotanterina fa antoka ny finoana, antoka lehibe ny atao hoe mino an' Jesosy, satria izay no azo antsika manatona an'Andriamanitra, izay no azo antsika mitoetra eo anatrehan'Andriamanitra, izay no mitazona antsika tsy hiala, izay no mahatonga antsika hoe tsy miala. Ny olona miala, betsaka ny lasa, fa ianao tsy miala. Fa maninona? Satria misy ny finoana antoka io. Dia kaiky hatramintsika avelantsika indray le tapany manaraka zany, fa ny toko 10:7 hatramin'ny 10:20 ireo zao ny perikopantsika. Manatona amin'ny finoana, na hoe mihamanakaiky amin'ny finoana. Paoly dia mamporisika antsika mba hanatona an'Andriamanitra amin'ny fahafenony. Zay no lazainy amintsika eto amin'ity epistily ity. Paoly dia mamporisika antsika hanana fahatokina feno rehefa manatona an'Andriamanitra. Zay no resahany amintsika eto amin'ity epistily ity. Misy famporisiny mba hiazona mafy ny fanekempinoana eto. Zay hitantsika eto amin'ity perikopa ity. Famporisina mba hiazona mafy ny fanekempinoana. No hoe fanekempinoana dia fanekena an' Jesosy, fanekena ny asan' Jesosy, ary fanekena fa mitondra vokatra ho an'ny fiainanao Jesosy sy ny asany. Tsy tena voambolana fampiasan'ny Hebreo ny teny hoe fanekempinoana, fa voambolana fampiasantsika izy io. Ka aleoko azavaina amin'ilay voambolana mahazatra antsika, ilay voambolana tsy mahazatra antsika ato amin'ity Hebreo ity. Misy fitariana
mba ataontsika zava-dehibe koa ny fampaherezana ny kristianina namantsika. Matetika dia eritreretiny olona hoe raharahany manokana sy Andriamanitra ny resaka finoana. Azafady fa miteny frantsa kely, affaire personnelle amin'izy sy Andriamanitra no iresahan'ny olona ny finoana matetika. Fa eto amin'ity Hébreu 7:7-15 dia lazay mazava tsy raharahanao manokana sy Andriamanitra zany, fa misy dikany lehibe no hoe raharahan'ny fiangonana, zany hoe raharahan'ny mino maromaro mikambana, zany fanatonana an'Andriamanitra izany. Ny asa fisoronana nataon'i Jesosy no azo antsika miaina izany tombontsoa mivosa izany. Raha tsy nohon'ny ny asa fisoronana nataon'i Jesosy dia tsy afaka miaina izany tombotsoa mivosa izany isika. Tsy misy na inona atsika atao rehefa tsy nanao ny asa lehibe nakinina tamin'i Jesosy. Tsy misy. Fa noho i Jesosy nanao tsara ny asany, dia izay no ananantsika fahasahiana hanatona amin'ny finoana. Io no asongadiny eto, Jesosy sy ny asa fisoronana vita. Ary inona ny vokatra izany? Izay no asongadiny eto. Dia hoy ny Hébreu 10:7-20 noho ny amin'ny rano Jesosy, noho ny amin'ny rano Jesosy dia afaka manatona ianao. Misy elanelana be eo mpanota sy amin'Andriamanitra, ary tsy hain'ny mpanota mihitsy, ary tsy azo ny atao novinanaovina ny hanatona n'Andriamanitra raha tsy noho ny amin'ny rano Jesosy. Ity rano Jesosy nalatsaky ity no nanaovana sorona iray mandeha monja ny tena. Dia satria azavain'ny Hebreo amin'ny toko rehetra ny aloha, toko 2, toko 7, toko 4, arak'izay nanam-pianarana azy teo, ny persona an' Jesosy, toko 5, toko 4, toko 7, toko 9, ny amin'ny asa nataon'i Jesosy. Dia aseho eto amin'ity anjara-penimpipatsika ity no hoe Jesosy no mpisorona be, ary lehibe no mpisorona be hafa rehetra tany alohany. Fa izao ny tenany no natao misorona, ny mpisorona be tany aloha dia mitondra zavatra, fa izy mitondra ny tenany. Azavain'ny pastora tamintsika teo, ndray mandeha isan-taona ihany ny mpisorona be no miditra ao amin'ny toerana anaovan'ny fisoronana. Fa Jesosy nitondra ny tenany indray mandeha monja. Na very ny mpisorona be impiry, na very ny impiry ny fanatitra taony, tsy mahazo miditra sy mitoetra maharitra eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Fa noho ny amin'ny rano Jesosy no azo antsika miditra amin'ny fahasahiana amin'ny fitoerana masina. Raha misarona trano fiangonana mahazatra antsika amin'ny efelemona Madagasikara dia sarotra ny manazava azy. Fa raha amin'ity trano fiangonana misy antsika ity, efa miambazavazava ratsy ny izy na tsy mazava be. Aty tsika izao dia misy alitara io, dia misy tsakany, dia misy zavatra ao ambadika eo, dia mbola misy zavatra, dia ry amin'ny farany ity mbola misy alitara. Fa tsy ny olona rehetra no manatona, fa noho ny amin'ny rano Jesosy dia afaka miditra
any amin'ilay toerana noverina fa tsy azonao idirana ianao manatrika n'Andriamanitra amin'ny fahafenony. Hebreo 10:7. Efa milaza zany miloa ny tenin'Andriamanitra tsy eto amin'ity 10:7 ihany, fa raha mamakytsika ny 7:12 dia mahita mazava tsara tsika fa ary tsy mba nitondra ny rano sy ny ranon-janak'omby izy fa ny ranony tenany. Zay no lazaity anjarantsika eto, tsy rano sy tsy ranon-janak'omby fa ny ranony tenany. Dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Fanavotana mandrakizay. Mbola manazava zany ny Hebreo 7:4 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana, izay tandindro ny tena fitoerana masina, fa ho any an-danitra tokoa, mba hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Tsy manana an'izany fahafahany zany tsika, tsy manana an'izany hery zany tsika, fa izao niditra indray mandeha monja Jesosy dia miditra koa ianao. Zava-dehibe loatra zany. Zany fanazavana rehetra nataoko teo zany, fanazavana ara-tsoratra masina zany, zany no antsoina ny voambolana teknika hoe fandalinana kristôlôjika. Io fandalinana ny persona an' Jesosy sy ny asan' Jesosy atao hoe fandalinana kristôlôjika io, na hoe fanazavana momba an' Jesosy, fanazavana momba ny asa nataon' Jesosy, no ahazoana manazava fa no ny rano Jesosy dia mahazo miditra eo anatrehan'Andriamanitra, amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra any an-danitra ny kristianina. Ary milohan'izany dia mahazo manatona n'Andriamanitra amin'ny fahafenony amin'ny Andriamanitra azy hatonina eto amin'ny fiangonana. Ity an-tany zany misongadina mihitsy fa mihoatra noho ny rano zanak'ondry, mihoatra noho ny ranosy, mihoatra noho ny fanaompisorona be no nitondrany Jesosy ny tenany indray mandeha monja hanafaka ny ota ho mandrakizay. Vakitsika kely ny Hebreo 10:12 ka hatramin'ny 14 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mpisorona be rehetra dia nitsangana isan'anandro nanao fanompoako vavahana sy manatitra ireny fanatitra ireny ihany matetika izay tsy mahaisotra ny ota. Ten'Andriamanitra zany tsy mahaisotra ny ota, fa izy Jesosy zany rehefa nanao fanatitra iray monja ho mandrakizay no ny ota dia efa mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, ka hatramin'izao dia miandro izy mandra-panao ny fahavalony fitoeran-tongony, fa ny fanatitra iray ihany no efa nanatanterahany ho mandrakizay izay olona hamasinina. Zava-dehibe loatra zany hoe io rano Jesosy io no ananantsika antoka, ananantsika toky, fa hiditra tokoa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra any an-danitra isika. Dia manao mafy zany amin'ity Hebreo ity ny 7:1, ny 7:4, ny 7:5 anteliny zany ten'Andriamanitra zany daholo reo. Manana toerana lehibe ao amin'ny fiainantsika mba hijoro sy haharitra amin'ny finoana, araka izany ny
fahasahina na niantoka nitoky amin'izay dirantsika ao an-tranon'Andriamanitra ety an-tany sy any an-danitra. Toky idirantsika ao amin'ny fiangonana, amin'ny fiangonana ety an-tany sy amin'ny fiangonana any an-danitra, amin'ny fahamasinany sy ny voninahiny lehibe. Tsy fantanareo na maneritreto na mahita tananjamba ohatran'izany fa misy olona, tena misy olona sy mampafiditra mandingana ny varavaram-piangonana ny toy. Misy zany sokajin'olona satria tena misy sy miseho amin'ny fiangonan'Andriamanitra ety an-tany sy any an-danitra ny herin'izany fahamasinan'Andriamanitra zany. Dia misy olona tsy mandingana ny varavaram-piangonana hiditra eo, tsy mahazaka an'izany fahamasinan'Andriamanitra. Fa tsy aferiny fa misy olo hoe eo ny fahamasinan'Andriamanitra, eo koa ny herin'ny ota, fa dia miditra ihany eo izy, dia tafapetraka eo izy, fa tsy mahita ary tsy manatrika an'Andriamanitra amin'ny fahafenoana. Fa amin'izao ilazany ny epistily ho an'ny Hebreo azy zao, amin'izao ampianaran'ny Paoly sy tarihan'ny Paoly ny fiangonan'izao, amin'izao ianarantsika azy sy amelomana antsika izao, na dia tsy manan-kely korytsika handingana ny varavaram-piangonana iny, dia entin'ny fanahin'Andriamanitra ataony tongeto ary ataony mahita na manatrika an'Andriamanitra amin'ny fahafenoana, amin'ny fahamasinany rehetra. Tsy vitantsika nefa izany fa Jesosy no nanompo izany. Ampianarin'ny Paoly antsika izany ao amin'ny Efesianina 4:9-12. Eo tsika dia manatitrantotra trano hoe Paoly satria avy any ny loharano. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny Efesianina 4:9-12. Fa izay ananantsika fahasahina sy fanatonana amin'ny fahatokiana noho ny finoana azy. Tsy misy afa-tsy ity herin'ny finoana ity no ananantsika fahasahina sy fahatokiana hanatonantsika an'Andriamanitra. Misy olona tsy mahazaka na ny mijery ity hazo fijaliana ity, tsy zaka ny masony na ny mijery ity. Fa ianao raha samy manatona ny hazo fijaliana sy mandohalika eo am-potony ny hazo fijaliana, dia noho ny herin'ny rano Jesosy finoana. Ifindrantsika amin'ny 10:20. Dia hoy izy hoe misy lalana vaovao sady velona. Pastora Volatombo rehefa nampianaritsika teo dia nilaza hoe misy ny testamenta taloha dia misy ny testamenta vaovao, misy ny fanekena taloha dia misy ny fanekena vaovao. Dia ny 20 no milaza indrindra izany lalana vaovao sady velona izany. Ity fahavelomana ity mihitsy no zaraina, ity fahavelomana ity mihitsy no atolotra ho any rehetra. Jesosy nandresy ny fahafatesana no manomboka io fahavelomana io, ny pasika mitondrona amin'izany. Dia manaraka azy ny kristianina rehetra izay velona ao amin'ny Jesosy velona dia mizara izany fahavelomana izany. Andriamanitra izay nompontsika, Andriamanitra izay nomontsika, izy mihitsy no Andriamanitra velona. Tena Andriamanitra velona no tompontsika, Andriamanitra velona no tompontsika. Hebreo 4:9-12 amin'ny anaran'i Jesosy. Tandremo rahalahy fandrao isy aminareo hanana foratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona.
ny andriamanitsika misy no andriamanitra velona ka tandremina rano miala amin'io foratsy izany miala amin'andriamanitra velona izany. Hebreo 7:4 amin'ny anaran'i Jesosy. Maika fa ny rano Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no hahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Andriamanitra velona ity dia zava-dehibe amin'izay fampitahana rehetra atao. Andininy 12:20 Hebreo ihany ny anaran'i Jesosy. Fa ianareo kosa efa mbeo ny tendrombohitra ziona tanànan'Andriamanitra velona dia Jerosalema any an-danitra ary ny anjely sy olom-piavinana. Velona toy izany Andriamanitra, fa velona toy izany ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny Hebreo 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa velona sy mahely ny tenin'Andriamanitra. Ity hoe velona lalana vaovao nanomboka eo amin'i Jesosy dia ilazany an'Andriamanitra, ilazany ny asan'Andriamanitra, ilazany ny tenin'Andriamanitra ary atao fiainan'ny mino. Io ny zava-dehibe, atao fiainan'ny mino. No zany dia tena velona tokoa ny kristianina dia izay maharitra amin'ny finoana an Jesosy. Io zava-dehibe io. Hebreo 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary koa isika dia manana ny rainy nofontsika mpanafahentsika fa efa nanaja azy, ary tsy maika va ny anaketsika ny rainy ny fanahy ka ho velona isika. Ity fahavelomana amin'Andriamanitra raintsika ity ny zavatra sarobidy izay ampitaina amin'ity andininy anankiray ity. Misy famporosiana, misy fampaherezana telo mazava tsara ato amin'ity Hebreo 4:7 hatramin'ny 5:20 ity. Ny anankiray voalohany amin'izany dia ny hoe aoka isika hanatona. Aoka isika hanatona. Io no anankiray amin'ny famporosiana telo lehibe mazava ato amin'ity Hebreo 4:10 ity. Aoka isika hanatona. Aoka isika kristianina mba hevitra ny asarobidiny fahatokitsika ny fanatonana an'Andriamanitra. Tena sarobidy eo amin'ny fiainantsika io fanatrehantsika an'Andriamanitra io. Misy andinin-tsoratra masina maromaro ao ny Hebreo 4:5-20, ao ny Hebreo 7:15-20, ao ny Hebreo 1:20-1. Dia le farany io ihany nivakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azoana sitraka aminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mitady azy. Tena manadio antsika io fanatrehantsika an'Andriamanitra io. Eo amin'io anatrehantsika an'Andriamanitra io no anadiovana antsika. Fa voadio ny vatana, voadio ny saina, voasasa ny fo. Ny asa mpisoroana nataon'i Jesosy no azo antsika izany fanadiovana izany. Hebreo 7:4.
Hebreo 10, andininy 15 ka hatramin'ny 19. Fa miseho sy miharihary eo amin'ny fanaovana batisa, izany fanadiovana ny fo, ny vatana, ny saina izany. Zany hoe amin'ity toko 19 ity, izay sy ny fiantsoana fanantonana dia manana toerana lehibe amin'izany ny fanadiovana ny fo, fanadiovana ny saina, fanadiovana ny vatana, fanadiovana ny tena, fanadiovana ny olona manontolo amin'ny alalan'ny batisa. Io dia anteriny toko 12. Ny asan'ny apôstôly toko 12 manazava an'izany dia hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy: ary ankehitriny inona ny mampijanona anao mitsangana miantsoa ny anarana, ary aoka atao batisy ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Aoka atao batisy ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Dia mbola manatitra izany Paoly amin'ny Korintianina voalohany toko 4 andininy 1 amin'ny anaran'i Jesosy: ary efa matoy izany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa nao masinina ianareo, efa nao marinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitsika. Tsy fanasana fanadiovana araka ny lalàna no atao amin'izany. Io dia mampiala amin'Andriamanitra, fa fanasana vokatry ny rano Jesosy, io dia mampanatona an'Andriamanitra. Raha fanasana na fanadiovana araka ny lalàna, ranosy, ranondry no ampiasainao, mampiala amin'Andriamanitra zany. Fa raha fanasana fanadiovana araka ny fahasoavana amin'ny herin'ny finoana, io dia fanadiovana mampanatona an'Andriamanitra. Fa nosasana isika tamin'ny rano Jesosy dia manadio antsika tokoa zany hanatonantsika an'Andriamanitra. Azonareo vakiana koa ny Hebreo 4 andininy 2, ny Hebreo 7 andininy 7 ka hatramin'ny 10. Ity zany dia fomba zay efa niainana teo amin'ny testamenta taloha, isian'ny fanadiovana araka ny lalàna zany. Jereo ny Levitikosy toko 12 andininy 430, jereo ny Nomery toko 5 andininy 7, ary jereo ny Ezekiela toko 430 andininy 5. Zava-dehibe ny fanadiovana amin'ny alalan'ny batisa. Zay ny fototra resahana amintsika amin'ny andininy 12. Fa misy fananarana lehibe faharoa, na hoe misy famporosihana lehibe faharoa amin'ny toko 10 andininy 13. Aoka ozontsika mafy. Ity le misy ny anjarantsika mazava tsara eto hoe miazona mafy ny faneken'ny fanantenana. Miazona mafy ny fanekena ny fanantenana dia aoka ozontsika mafy. Io le miazona mafy io zany zao a no ventiny resantsika. Ity ny famporosihana faharoa hita eto aorian'ny resaka batisa dia tonga ity famporosihana faharoa ity. Aty am-piandohana dia milaza fanekempinoana no resahana amin'izany. Fanekempinoana indrindra no resahana amin'izany. Antsoina isika kristianina mba hiazona mafy ny fanekena ny fanantenana, na hoe antsoina isika kristianina mba hiazona mafy ny fanekempinoana. Hoy ny Hebreo 7 andininy 9 sy andininy 14 amin'ny anaran'i Jesosy:
fa Kristy koa dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra ary sika ny tranony. Raha azontsika mafy hatramin'ny farany ny fahasahiana sy ny firavoravona momba ny fanantenana, fa efa tonga mpiongona amin'ny Kristy isika raha miazona mafy ny fiandohan'ny fahatokitsika hatramin'ny farany. Io zany dia anankiray amin'ilay teny izay efa novakiana teny am-panombohana, Hebreo 13:9 ka hatramin'ny 4:10. Ny fiangonana dia manaiky sy mampianatra. Zany ny zava-dehibe. Ny fiangonana dia manaiky sy mampianatra ny amin'ny Jesosy Kristy, ny asany Jesosy Kristy. Jesosy sy ny asa-panavotana vitany, Jesosy sy ny vokatry ny asa izay natao. Inona ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiainana kristianina? Izany indrindra no aterina amin'ny hoe mihazona mafy. Vakio ny Hebreo 13:1, Hebreo 4:4-12, Korintianina 2:7-12, Timoty 1:9-12. Izany fiainan'ny fiangonana izany no lazaina hoe faneken'ny fanantenana. Fa io no lazaina amin'ny fiteny mahazatra antsika hoe fanekempinono. Zava-dehibe amin'ny fiainantsika ny fanekempinono. Miasa tsara ho amin'ny fihazonana antsika ao amin'ny Jesosy zany, ka misakana ny fialana, misakana ny fiemorana. Ary zany fampianarana momba ny fanekempinono zany dia mitondra fanantenana. Amin'izay amelombelomana ny fanekempinono ao anatintsika dia misy famelombelomana ny fanantenana. Vakio ny Hebreo 4:9-20, ny Hebreo 7:7-7. Mahatoky Andriamanitra izay manome izany fampanantenana izany. Vakio koa ny Hebreo 4:9-12 ka hatramin'ny 20. Tsarovy fa toetran'Andriamanitra mihitsy no hoe mahatoky, ary dia antsoina isika mba hiazona mafy koa izany. Hebreo 4:12 ho isika hoe ity dia milaza ohatra maromaro ny fiainana, ny finoana. Dia izao no lazaina amin'ny 4:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nasaraza dia finoana koa no nandraisan'ny hery anananaka rehefa nitsaja azy izy, satria nataony fa mahatoky ilay efa nanome ny teny fikasana. Ny fomba fiasa loteranina dia miorina mazava tsara amin'ny hoe ny soratra masina ihany manazava ny soratra masina, ka miezaka mihitsika mba tsy mitady porofo hafa ivelany soratra masina. Ary ny Hebreo tenany no hoentsika manazava betsaka an'izany amin'ireo andiny soratra masina maro izay efa novakiana sy ampamakianantsika ary izay mbola tsy maintsy hovakintsika. Fa eto amin'ity andininy 13 ity misy an'ilay fampahirezana lehibe faharoa dia izao ny fanekempinoana no zava-dehibe. Dia vakintsika ny Hebreo 7:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany rahalahy, mpiongona ny fiantsoana avy any an-danitra, hevery ny apôstôly sy misorona be izay ekentsika dia Jesosy. Ny fanekena an Jesosy, fanekempinoana anankiray io. Io ny fanekempinoana nataony Petera, araky namakina tamin'ny fanombohana teo ny Matio 5:12. Ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, fanekenan Jesosy zany.
fa io koa ny fanekemponona nataony Tomasy. Zaho tsy mino raha tsy hitako ny olatra dia nahita izy dia hoy izy tomboky sy Andriamanitra satria nahita izy. Fa io ny fanekena izay tsy maintsy ho resahana indrindra, sarobidy io fanekemponona io. Fa tsy Paoly na i Petera na i Tomasy ihany fa marobe. Ary ny fiangonana manontolo dia nitsoina mba hiainana izany fanekemponona izany, atonga azy azona mafy izay efa natolotra azy. Hebreo 4:4-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa satria isika manana mpisorona lehibe, Jesosy izany, izay lasa namaky ny lanitra, dia Jesosy zanak'Andriamanitra. Aoka isika hiazona ilay efa nikentsika. Io dia miverimberina mandrakarivo. Aoka isika hiazona ilay efa nikentsika. 7:15-20. Aoka isika hanatitra ny fanatim-piderana amin'ny alalany an'Andriamanitra mandrakarivo, dia ny vokatry ny molotra izay manaiky ny anarany. Io ilay fanekemponona, molotra manaiky ny anaran'i Jesosy. Ny fanekemponona dia manondro an'i Jesosy sy ny asany, fa tsy zavatra hafa. Ny nataon'i Jesosy zavatra lehibe ho antsika izany. Ny fanantenana, ny fahatanterahany teny fikasana nataon'i Jesosy no fototry ny fampahirezana entin'ny Paoly amin'ity epistily ity. Misy teny fikasana na ho an'i Abrahama sy ny taranany, na tamin'ny andron'ny mama sy ny taranany, ary manana n'izany teny fikasana izany isika. Fa miazona n'izany ve isika? Mifototra amin'izany ve isika? Tsy manary an'izany ve isika? Tsy hiala amin'izany ve isika? Tsy andao an'izany ve isika? Io ny zavatra lehibe. Dia averisika hatrany Hebreo 4:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Kristy kosa dia zanaka nanapaka ny tranon'Andriamanitra, ary sika ny tranony raha azonitsika mafy hatramin'ny farany ny fahasahiana sy ny firavoravoana momba ny fanantenana. Raha kely izany intelo izay no namakintsika teto aloha ny Hebreo 4:1. Ka azonitsika mafy ary ve? Fa izay no hafatra, izay no atolotra antsika mazava tsara. Azonitsika mafy ary ve? Fa io ny zava-dehibe fanekemponona. Dia azonareo vakiana Hebreo 4:1-20, Hebreo 4:1-7, Hebreo 7:7-7. Dia ifindra antsika amin'ny tapany farany amin'ny ity anjarantsika eto ity. Efa lasa dia lasa ny ora satria efa ora ray sahady any ny teny dia efa reraka. Mbola misy anefa izay sy maintsy lazay. Ny toko 10:4-20 io ny misy ilay fananarana, misy fampahirezana, ilazako hoe tsy raharan'olo tokana ny finoana fa raharahan'ny fiangonana. Tsy raharahan'olona anankiray ny fanekemponona fa raharahan'ny fiangonana. 4:20-5 amin'ity toko 10 ity mifananara ary. Io indrindra lazay ny tenin'Andriamanitra eto. Ity ny famporisihana fahatelo farany anjarantsika. Asaina mitazona ny fanekemponontsika fa izao mifananara ary. Nateraka hiara-monina ny fiangonana. Toetra mahaizy azy ny fiangonana no hoe miara-monina. Ko antsoina ny kristianina mba hieritreritra ny hafa mandrakariva. Tsy raharan'olo tokana ny fidirana ny lanitra sy ny fandovana ny fanjakan'Andriamanitra, fa fiainan'ny fiombonana. Mananatra amin'ny fitiavana sy mifanompo no azahoana ny faharetana. Ilaitsika izany hoe miaina ny fitiavana ao anaty fiarahamonina, mifanompo ao anaty fiarahamonina. Ary izany mahasarobidi ny fiangonana.
ny tsy firaharaina zany na ny fanaovana tsirambina n'izany fiombonana zany dia miteraka fiamorana na fialana amin'ny finoana mihitsy azy. Misy fakam-panahy lehibe ankehitriny. Tany aloha dia hitako tamin'ny televizion fa misy olona daladala dia manao famoahana dia amin'ny amin'ny televizion dia vita. Dia ho zaho hoe fa tsy azo atao eny amin'ny televizion ny batisma, tsy azo atao eny amin'ny televizion ny fandraisana amin'ny fanasany tompo. Dia misy fakam-panahy lehibe ankehitriny. Tamin'ny lahady maraina teo ohatra, amin'ny 10 no mijery amin'ny internet dia avoaka Nambato Vonaky feno ny liturjia nanomboka tamin'ny 9 maraina, ahitanao ny zavatra rehetra tao. Ka raha alay mpanahy ianao hoe eto Mpandriana dia mahavita azy rehetra, tena mitondra fiamorana zany. Fa ny fiainam-piangonana dia izy fiombonana, ianao manatrika eo, ianao mandray anjara eo, tsy ianao sady matorotoro no mihaino tenin'Andriamanitra. Sabatra tsy mandeha fomaraina, tsy maka taxi, tsy mandeha train, tsy maninona fa eto ihany. Fa ilay ny fiombonana, ianao tonga eo, eo anao no mandray ny tenin'Andriamanitra, eo anao no mandray ny sakramentany batisa, eo anao no mandray ny fanasany tompo, eo anao no mandray asa sy fampahirezana. Fa tsy ataonao hoe dia ataoko ny eritreritrery ty, mitondra fiamorana zany. Fa izay mitondra ny ezonanao mafy ny finoana, anananao faharetana, dia izy raharahan'ny fiangonana. Ity dia antitraterina tsara akoatra ny toko 19 ananantsika ety dia hoy ny Hebreo 7:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mifananary isanandro raha mbola atao hoe anio, fa ny raha isy aminareo tonga mafo noho ny famitahan'ny ota. Mifananara isanandro zany mahasarobidy ny fiangonana. Hebreo 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mangataka aminareo ary rahalahy, zakao ny teny fananarana, fa efa nanoratra epistily fo ihany aho ho anareo. Amin'izany fiainana ny fiombonana, mifanompo amin'ny fitiavana zany, amin'izany no ivelomantsika ity fananarana ity. Izany no iandrasantsika ny fiverenan'i Jesosy. Vakio ny Hebreo 7:20, 7:17, Amosa 5:5 ka hatramin'ny 20, ary ny Timoty 2:1-2:12. Ity farany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany koa no iretako zao zavatra zao, ka tsy menatra aho satria fantatro izay noko, ary mahatoky aho fa izy dia mahatahiry ilay zavatra natolotra mandra-piavana izay amin'izany. Ity fisiana fananarana eo anivon'ny fiangonana ity, ny lomanosana amin'izao fampianarana ny Hebreo zao, dia ahatonga ny kristianina tsirairay ho samy afaka amin'ny teny hoe fantatro izay noko. Ary zany ny fanekempinoana sarobidy. Fa lasa dia lasa ny fotoana fahamarana azy tsika. Miaina vanim-potoana sarotra ny fiangonana. Jesosy ilay nanolotra ny ainy sy ny vidin'ny fiangonana tamin'ny rany no mampaharitra ny fiangonana ka miazona azy tsy ho levona mandrakizay. Averintsika vakina ny Matio 5:19 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary za milaza aminareo koa, ianao ny Petera, ary ambony ity vatolampy ity no aoriko ny fiangonako, ary ny vavahady ny fiainantsy hita tsy haharesy azy. Hazony mafy ny finoana, fa tsy haharesy azy ny fahavalo. Efa niaina fahasaranana maro mihoatra noho izany ny fiangonana, namakivaky ny taonjato maro. Fa Jesosy no mampahery, Jesosy no miazona ny fiangonana, Jesosy no mampaharitra ny fiangonana. Mbola haharitra hatrany ny fiangonana amin'ny fiazonan'ny finoana, amin'ny fivelomany amin'ny fanantenana, maneho sy mizara zany amin'ny fitiavana sy ny fifanompona ka tsy ho levona mandrakizay. Misy ihany anefa rao maningana, misy ihany ny sahirana.
ka na ho maro no vitsy reny te hiala te hiemotra mankatsipo dia misahirana ny amin'izy ireny Jesosy. Izany no anton'izao fampianarana andanitsika fotoana eto mitobo izao. Jesosy sy ny asany niventiny ny afaka tolotra antsika, manana vokatra lehibe eo amin'ny fiainam-pinoana. Izany asan'i Jesosy izany. Ireo rehetra miorina amin'ny fivavahany lalàna tahaka ny jodaisma sy ny maro hafa dia tsy manome lanjy izany vokatry ny asan'i Jesosy izany. Ireny mahatonga ny olona maro miala amin'ny fahasoavana. Isika tsy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Isika haharitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fiainana ny vokatry ny asan'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika kosa mampifotro isan'andro io herin'ny fahasoavana io. Ny raha solomeny Jesosy atsika ny fototra amin'izany. Io ary io irery ihany no miazona atsika aharitra amin'ny finoana. Tenin'Andriamanitra ny mamelona izany finoana izany sy manome antsika ny fanantenana. Miankina amin'ny Jesosy irery izany fa tsy miankina amin'ny asantsika. Afaka miditra malalaka ny lanitra isika, afaka manatona ny ray toy ny olona tsy manatsiny noho ny amin'ny asa nataon'i Jesosy. Tena olona vao vela heloka isika noho ny amin'ny ran'i Jesosy. Velona amin'ny fanantenana isika ka tsy hiala amin'ny fahasoavana, tsy hiemotra. Io fahasoavana io irery ihany no mampijoro antsika hatrany. Ka mifampitaona, mifananatra, tsy hiala amin'ny fahasoavana, hitahiry ny finoana. Izany no fiainana ny fitiavana marina. Toy ny apôstôly Petera, toy ny apôstôly Paoly, tahaka ny Tomasy sy ny maro hafa koa, rehefa nahitan' Jesosy sy ny asany, nandre ny tenin'Andriamanitra dia nanao fanekempinoana. Hoy Tomasy, arak'izay hitantsika ao amin'ny Jaona 20:9 sy ny 7:20. Tompoko sy Andriamanitra. Hoy Jesosy taminy, satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Hazony ary ny fanekempinoana. Zava-dehibe io. Tena sarobidy amin'ny fiainantsika kristianina tsirairay. Tena sarobidy amin'ny fiainantsika fifoazana. Tena sarobidy amin'ny fiainan'ny fiangonana ny fanekempinoana. Azo atao kilalao izany. Voalazantsika teto ny amin'ny batisa, ny fanadiovana ny fo, ny fanadiovana ny tena. Fa io batisa io dia tsy misaraka amin'ny fanekempinoana. Miazona antsika hitombo hatrany, miazona antsika haritra mandrakarivo ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra etỳ an-tany sy hidirantsika ao amin'ny fahasoavana amin'ny fanjakan'Andriamanitra any an-danitra izany. Hazony tsara ny fanekempinoana. Amen. Hiara-mivavaka tsika tompoko. Sotranao izay Jesosy, no ny amin'izany teninao izany, aoka izany velona sy hitombo ao anatinay mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy tomponay, nanaovanay izany vavaka izany. Amen.